Allô? Salame, madame Very ihany. Misokatra ganareo androany? Tsy activité ka, privé. Ok are, ho avy any ary zay e. Mankasitraka indrindra? Eny ary. Mety hoe saro-piaro aminao koa izy. Ny anao kosa efa trop loatra. Ka nareny fitokisana apetraka madama aminao reny ary ve tsy vomehaka rary ny andohany koa. Efa ndraisany azy aloha tsy haiko. Fa zaho koa natsikaritra zavatra ihany. Fa tsy niteny fotsiny aho. Hoe inona zany? Ka reny fihetsiny taminao reny. Hitako tsy niala teny aminao mihitsy ny masony. Aiza miresaka ery miora. Ianao koa dia mbola nampitrotraka. Ko maninona moa zany? Izy ange tsy ratsy koa e. Ianao ihany teniteny hoe izany foana niteraka olana tato. Dia avy indray izany dia ampidirina amin'ilay izy. Vazivazy re zany. Reny ve ampiroso-tsaretiny e. Nefa dia mamintsa. Se ty tena be vazivazy mihitsy. Tena marina zany ka. Ka inona tsy ilazany sehan zany amiko? Tsy zany ve zao ny atondehany se aty? Ny azoko amboara mopera dia tsoforano fa anota. Misy tsy mety nga ny teniko. Andraso aloha. Fa ahoana? Zay ny vahaolana hitako. Lita, tena helika eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fantatro tsara zany. Nefa te hitady ny marina. Ny marina? Zany marina zany na ho ela, na ho aingana, dia tsy maintsy ho hita foana. Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndre hino raha handalo zavogno am fiaragna aminao na humorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampato. Ka matao atsa so dia isy raha manjika. Ary so dia searano maninona? Ka resaka efa henoko foana zany. Sany efa sao mihitsy vao maneho ny hevitso. Tena hita mihitsy hoe nisy naniraka se fa aza mandainga. Hevitso zasa am'irery zany. Dia ahoana? Tena diso hevitro se. Ary lanjalanja ho tsara aloha zay aloko mivavany se fa sao dia ahitana loza. Maty atoka amin'izany Ary taiza moa no nahitany sehan'izany hevitraviny zany sa vokatry ny toka? maheno fofona nga ianao. Tena olona mikorota-tsaina mihitsy. Tsy voavaha eto angamban'ny olako mopera fa na izany aza misaotra anao ihany Dia mitandrema tsara serlita.
hivavaka ho anao ah e. Tsy azoko mihitsy ny hoe inona ny antony mahatonga anao nanafina an'ireny tamiko. Tsy manafina amindry izany ho aza. Ka farafaratsiny ianao mba hoe niantsona ohatran'izany. Ka savorivory be nge ilay izy irely. Fa ahoana? Zao na nitoerana amin-drako anazy ary tsy hitako hoe aiza. Tena tsy hitako izay ho raisina. Mampalahelo be ny. Zaho zao raha mba teo dia afaka mifanampy tsara tsika roa. Ka tsy nanaitra anao mihitsy aho. Zao nefa lasa tsy kesenao indray no mifametsy iny. Ka za ve nahafantatrako. Raha ny eritreritra aza, tena tsy niteny taminao mihitsy. Raha tsy efa stable tsara izy. Fa efa mba manahoana izy izany izay? Samy miandro amin'ny fahasalamantsika. Tena azafady tolotra. Tsy maninona izany ka. Ny tena olana koa ane dia mamalena fantatra an'ilay izy talohako e. Dia ohatran'ny hoe lasa mandainga aminazy za. Azoko ny tianao tenenina. Zao lasa za indray mahazo tsiny. Fa misy famarinany ihany kosa ny anazoko. Zany tsy au courant ninina mihitsy. Vita? Eo Nataoko fa nisy olana fa ohatran'ny ela be lahy tany. mbola nandalo kely tao amin'ny hira zay. Ay, ok. Allô Miora? Any olo daholo akiny rendez-vous après-midi koa. Hivoaka kely a? Zay? Raha misy tokony atao dia petrao io foana fa fitako miadana. Programme atsika ary zaniko. Rehefa milamindamina maraina ny asantsika dia mba manana fotoana iarahana lesy a. Nefa zao saika andamina an'ireo taratasy ilaina amin'ny banky reto. Mbola amin'ny herinandro ambony ireo vao ilainy zareo. Sao dia tokony hemitra manaraka aza ny eritreritra zany. Ilay toerana rehefa nikonfirmeko. Ka hitanao madame Vero? Hay, Vero a. Inona ary ty? Ka tsy haiko ny manazava azy anie. Fa misy inona? Ina manahirana anao? Eny efa nampozika ihany izao zavatra hitrango izao. Fa tsy mamanareo aloha nijereko fa mifahasahirana antsika. Rehefa mandeha eny ve ny fotoana tsy ahita ny fahadiovam-poko eny ihany izy dia miova ny eritreriny. Tena azafady ho Tsisy olana ho azy izany. Za koa tsy nanadiady anao fa tonga dia nametsiny sy mivatrafatra be fotsiny. Za ary miala tsiny aminao fa ohatrany hoe namitaka. Fa ilay resaka koa tsy mifanozy dia mety hoe izay angambany. Ilay gidragidra mamy isan'andro koa fa tena mankaleo be. Ianao zao tokony mba makany an-trano izay ny teneniko anao hoe andao ao any. Ianao nefa tsy mety. Tsy olana aneo aho izany e. Fa ny olombelona tsaraina amin'ny nataony eny ihany. Na ho any aminao ary anefa tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao ny zavatra ataoko any dia inona? Ina izay tokoa aloha e. Fa tsy izay ny resaka tena hitsoka anao hoe zavatra hafa mihitsy. Misy resaka nitenen'ny tia kahana zay. Tsy haiko hoe misy ifandraisany amin'izao fahavoazana izao ve? Zany ve? Misy toerana natondrony anazy zay. Dia andeha hoantsika io izany izao. Izy? Nay, ok, tsy maninona ka.
situation-tsika. Zay indray le tahotra. Tsika rehefa mifampiresaka ko. Ka zany eritreritra hoe lasa loha loatra relation-tsika. Dia izay natonga nakandresaka anao ny resaka iny. Mety tsy ho zakantsika mivokatra an'izao. Ato ampiasana ve ny tianao tenena? Tsy ory a. Zany ny tompon'ny décision ato e. Ka izay indrindrany efa ihany koa namako hoe nisy problème tato taloha. Problème inona? Fa inona indray ny laingana fafindra firy tany aminao tany? Fahamarina ny loatsaiko. Fa izany toerana teneninao zany? Ohatran'ny tety hoe ty le izy fa ohatran'ny tsy ety indray ka. Fa nga ianao tsy hoe efa tety indray? Fa natondrotondrona ana le izy fa tsy tadidiko. Ninona koa ary tia mahazo anao? Zangery Iray tena tsy milamin-tsaina mihitsy. Fa ahoana? Hatramin'iny fahavoazan'ity ka iny dia tena tsy milamina mihitsy ny saiko. Za aloha tena miala tsiny fa tsy afaka nanao ninina mihitsy tamin'ireny e. Tsy maintsy nitaza-potsiny a, za ianao ihany hoe tsy mbola miasa. Eny e. Ny tena marina ki hatramin'izay faneraseraako taminao izay dia tena tsapako ny ova be mihitsy ny fiainako. Maninona? Resy ahy. Tsy azoko ny tianao lazaina. Sarotra be koa ny manazava an'ilay izy amindry. Eny e, na za koa ane mba te hanontany zavatra anao ihany e. Zany tonga dia lazao aky fa tsy maninona. Ka tsy tiako sao dia tezitra eo ianao, sady sao dia mandrava ny fihavanana efa misy eo amintsika. Fotoana n'izao amborahana ny eo am-po. Tena marina fa tsy ho tezitra ianao a? Tsy maninona izany aky a. Mety mitovitovy ihany ngamba ny tiantsika sindry ho tenenina. Saingy hoe sarosarotra fotsiny mamoaka an'ilay izy. Sarotra izany ka. Tsi, dia lazao ary. Zao ary. Miaraka angana rô sy tika? Tika? Marina ny teneniko e? Tanao zany na ianao raha tsy mahita tenenina. Tsy efa nilaza taminao ve? Zany tika zany a, efa niraisiko ohatra ny anabaviko mihitsy. Ka mety menatrako. Tsy menatra izany a. Aleo fa tena hotsoriko aminao mihitsy marina. Tsy mandainga nefa. Tsy mandainga izany ahy. Akipio aloha ny maso. Fa ahoana koa zany? Tsisy hoe fa ahoana kia. Ba ianao? Tena tsy naposiko ba ianao? Avy aloha e. Tena diso fanantenana aminao mihitsy aho. Fa ho aiza ianao e? Dia tsy nanaiky mihitsy anao raha tsy tonga taty tsika. Aty milaminako, sady afaka miresaka. Tsy talala hoe mahafinaritra be izany ve? Tsara aloha, mahafinaritra be. Zaho mahita hoe tsy mahazo aina izany ialahy any ampiasana dia hovahantsika aty daholo izay zavatra manahirana ny sain'ilay rehetra. Fa hono hoe tena nisy ve izany histoire zany?
Ny tantara nisy fa tsy araka ny eritreretiny lahy. Tena niaraka nareo sy bandy zany? Fa tsy sitrapoka. Ha? Zaho mihitsy ny tena voageja tsy afana anoatra. Manana toetrano ohatran'izany ve le rangainy? Hatramin'izao. Izay no mahatonga azy hanangam-pahavalo anahy io. Tsy haiko raha efa henony lahy fa pray ombonantoko izy sy mivadiko taloha. Efa eny tany aloha. Fa mbola izay aloha manana action betsaka e. Dia izay ny tsy ariny mahatonga anazy manao azy mitady hevitra n'izao rehetrarehetra izao angalana azy Iray Manontolo. Dia ino izao ifandraisana izany? Ka rehefa tena very hevitra dia tsy maintsy nitady ny fomba rehetra izay azahoako information hahalalako izay tindra fidy atao. Dia io ny lalana fahitako. Dia nataona fitaovana fotsiny izany izy? Ka mercenaire-ndrafidy izy. Efa ela ne zareo nikendry hahafaty ny vadiko. Izany ve? Fa tsy tanteraka izany. Saingy taty aoriana rehefa fantany fa tsy nisy fitiavana azy dia tsy haiko izay mifanarahan'izy roa lahy tany ambadika tany. Fa maty ihany ny vadiko. Izy nitsoaka. Dia fantatra ny vadinao zany hoe niaraka nareo? Izay ny tena fahalemeko. Na zara tena manome tsiny ny tenako. Fa ahoana? Ka tsy maintsy ny tsara velatsy teo mason-drafidy handisy fanantenana azy. Dia ina ilay fiatsaraham-belatsiny? Nampiseho fihetsika hoe miaraka izay. Tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy hoe hisy fetraka eny amin'ny tokantranoko izany. Ha? Nanao sotro kely mihitsy iny rangahy iny nitatitra nana ratsy anahy tany amin'ny vadiko. Dia izaho zany nampikorotana tokantranonareo? Mafy inge izany. Arakaraka ny fiarovako azy vao maika nahafaty azy. Dia zany tena namono amin'ny vadinao? Araka ny eritreritrao, iza. Bonjour, docteur. Taitra ianao? Fasianako karaha mbola tsy miherina tsara be izany. Mbola tsisy tsaroanao mihitsy izany ny zavatra nazo anao? Ny raha tadidiko farany alongany hoe nisy nanatra tamin'ny hôpitaly za dia izay. Nantany misy anaty tsy haiko hoe akaiza izany. Tsy maintsy nafindra taty ianao? Izany ve? Ny amin'ny lafin'ny fanaraha-mason'ny fahasalamanao eo ihany koa ny sécurité anao. Maizina be aminahy mihitsy fanazavananao izany tsisy raha azoko. Fa tsy fantatrao mihitsy izany ny olona namono anao? Andraso hoe Paplainty ahoana? Atry, dommageko. Raha tsy azoko daholo izay takeko aminazy jiaby dia tiany anazy ho raisina. Ay zany mba toety sainao? Izany viravirany izany tsisy dikany. Fa ny château aloha mety hoe centaine de millions. Zay vao mazava aminahy raha jiaby.
Fantatrao amin'izay zany ilay olona? Ia. Fa izy io ve nga nagnano gardana tamin'ny hôpitaly? Reny namanao reniko. Iry ela? Ie, nisy an'izay ny anankiray. Dia izovy sasany. Any izy any. Izy ary ny tena nandray tanana ny fikarakarana anao mihitsy. Izany ve? Ary mbola inisiativa avy aminy koa nge ny namindrananao taty. Fa mba aiza ho ny fianakavianao e? Ambany vola akany zareo. Gaga mantsy tsisy manana kontakta ny ray aman-dreninao mihitsy zareo. Hitako sahirana be mihitsy ilay namanao reny. Na zareo ary tsy mahafantatra tany misy anahy. Fa ahoana? Nisy problème kely zay dia tsy maintsy nisintaka kely. Fa mba angalako saina. Zany ve? Izy io va niantoka dépense jiaby. Ho fantatrao eo any zany e. Fa eo aloha jereko ny fahasalamana. Zay fa tsy maninona intsony se. Fa mila makaina tsara aloha. Ok, merci docteur. Dia mahereza misakafo tsara fa mila miverina vetivety ny herinao. Zay e. Tsy haiko raha micomprendre ela. Efa mazava tsara amina gaga. Dia ahoana? Mbola amin'ny médecine a? Aiza kosa. Tsara ny diso amin'izay. Inona izao mahadiso an'lahy amin'izany? Ka ohatran'ny hoe miditra lalina be tamin'ny fiainanao zao. Na tsy nanontany azy ianao a, dia tsy maintsy tantaraiko izany. Fa ahoana? Satria tiako ela. Izany miandry valiny. Izany koa ve dia mila valiny? Efa fantatra ela tsara izao ny amiko. Fa mila olona famizarana amin'ny fiainako a. Tsapako mihitsy aloha, tena tsapako izany. Dia ahoana? Na ny eritreretin'la? Hitanao, efa zava-dehibe aminakalo no fanehoana fitiavana anakah. Fa mahazo matoky ianao fa za tsy hanadiso fanantenana anao izany mihitsy. Tena marina? Fatanao, na zany na tsy zany, mila mitandrina foana antsika. Aza raha iny samy manodidina izany. Fa ilahy hoe tsy mitantara mombamomba ny lahy mihitsy. Fa momba kina ary no resako. Nirehetrako. Fa tsy efa hitanareo tanaty CV-ko tany ve zany? Ilahy koa. Ka misy fiaina lasy ny olontiany langa ao anatin'ny CV. Ka ina ary moa ny tantarako anao io? Tsy haiko. Misy fotoana ve ohatran'izao indray? Anao, za loatra eto mbola tsisy olona miaraka aminakazy mihitsy. Tsy haiko izay fiovany zavatra après. Fa miankina amin'izy? Tsy tompo-tsafidy. Fa sakasaka anao ihany. Tena tsy naposiko akia.
Tsy azo tsarana amin'ny ataony koa ilay olona raha izany ka. Raha zanga mahafantatra mama dia tsy haiko intsony izay lahatsa anaovany anahy. Kandry tsy voatery andeha hitantara anazy an'izany. Izany mihitsy aneky nahatonga anahy mbola tsy noa dia sady za fantany hoe nandainga taminazy. Mbola adosolo ilay tolotra andry foana izao izany. Fa reny koa aloha zavatra nomanina mihitsy e. Ie, fihetsarambela tsy fotsiny hoe hanampy an'ity ka fa ndriny kendreny. Nefa ny aneky dia izy roa mihitsy ny eritreretiko fa miaraka e. Raha reny fahasahiana ireny aloha possible mihitsy izany. Nefa tsika izao tsy mahafantatra an'izay tena marina raha tsy tia kano anontaniana. Fa nafindraiza marina aloha izy e. Izany izao tena mbola tsy fantatro mihitsy. Niezaka nanontany anazy foana fa narirarira ny teny fotsiny ny fanontaniako. Ny anadalana foana masaka tao an-tsainy. Soary ndriva tafiala taniko. Fa mino aho izao fa mbola hitady anahy foana iny. Izao raha sendra miantsoantso andriny dia tenenao anahy hanaovako azy. Eny eky dia misaotra betsaka. Miala tsiny be dia be. Indriko. Tsy hitako koa izay ladritsiny amin'izany. Ka manako tabandry amin'ny ora fiasana. Ishi, izay ary izao efa hirava. Fa izao aky miora. Mba mandalovany trano rehefa mba misy fotoana indry. Izany eny eky Akeky Tsy nahita ve andeharana taty? Aza matahotra. Tena misaotra betsaka aloha tamin'ny fanampiana. Tena ohatran'ny mbola lasa saina tamin'ilay resakitsika sy farany iny. Faina mbola tsy mazava taminao? Sy ve izany tena mahafantatra marina namono an'i Simon. Fa ny antony tianao afantarana an'izany. Ka za hiara-ny antso-jay ao am-piasana io. Sady tiako ampahafantarana mivery fa tsy resina izany aho. Fa ny fahafantarana an'izany ny eritreretinao fa hoe andeha azy. Tena ilaiko mihitsy. Manana dossier maromaro aho hamelezana azy fa ilaiko ny fanampiana. Ka zavatra tsy misy izany no tadiavinao ka. Famonjena ny se koa izany ko. Ny ahy fotsiny rehefa madio fo amiko very dia efa milamina ny saiko. Ary hafa mihitsy ka ny tanjon'ny se mbola manantena hiaraka aminy. Tsy azoko tsony. Ka Tantara fidy. Raha nafiry momba ny favoazan'i Simon, sisa afa tsy very any afaka manazava izany. Ka ise izany tsy afaka miaro aminy dia ahoana? Ka araka ireny efa nitantarako anao ireny problemako. Toro angahy tediavana lalana izay andetehana azy aho. Raha fidy sao dia anao foana amin'izany. Sy koa toa tsy namana mihitsy. Adinoa ny tantaranareo taloha. Raha tsy mieritreritra an'izany intsony. Izao ary. Hitady hevitra hafa aho. Fa sao isehany iray kosa no hitsangana ho fahavalo rehefa tonga amin'ny fotoana. Tena anao foana ilay problème anareo? Tsy hitako intsony izay hevitra. Angatsy hoe antso ry zalahy? Resa-bola fotsiny ao an-tsainy ireny. Inona mahatonga anao miteny an'izany? Izany ny vavantany amin'ilay mpanampinaiko. Zaho izao tsy hitako intsony izay hanasivako ny tenako. Tsy haiko intsony izay hanampiko anao amin'izany arako. Sao dia mba afaka mitsanana any aminao aloha za andro any.
ka tsy te hody any an-trano mihitsy raha tsy mivaha problemako. Sarotra be zany miaro vola. Sady vao maika ianao be dia amin'izany. Ka mitovy ihany izany. Fa any aminao mba milamina kokoa ny saiko. Za motsy ory, s'il te plaît. Sarotra be zany. Fa maninona nefa e? Dia ho arianao aho izany. Tsy hanary ianao zany zany. Sady manahirana be zany fa anao ny vehivavy. Andray. Dia avelao aho izany ho faty eto. Aza manao an'izany. Ka ianao mba nateneko hanavitra anahy. Zaho zany voatsapako faika za tsy tianao akory. Tsisy an'izany. Dia maninona ary izany tsy raha ianao e? Ianao aloha. Za tsy hamela anao andeha raika zay. Miaraka aminao foana zay. Tsy ora? Ha? Sambatra be. Merci andesina izany aza. Fa hitanao, za mieritreritra hoe aloha zay resaka mamanareo. Ha? Fitiavako anao anaovako an'izany. Za anao sorona ny tenako. Anazavako ny situation anao. Dia ahoana izany? Hoentinao any aminareo zany. Ary niveriko tsakotrondry. Nandeha mivoaka kely fotsiny ane za teo dia miveriny. Mbola miona amin'ny any? Tany amin'ny ora re za mama. Fa iverinao fa taiza indray. Fa niona amin'ilay tolotra mihitsy ve ny mahafinaritra andry. Diovy ny fonao raha ny amin'ny tolotra. Na zay roa ary nefa tsy miresaka tsony. Ay kosa. Fa nisy inona. Sa tonga saina amin'ny teniko ihany. Fa hono marina ho ary mama. Ianao ve tena mahatsiaro mijaly be mitaizana? Fa ahoana kosa mifanontaniandry izany. Hatsapako ohatry manome fasahirana ananao mihitsy andraindray. Ny tena marina. Sary piaro amindry afa-tsy izany. Izany? Saotra betsaka amin'ny fitiavanao za mama. Indringa reto tsy mba misy mpiretam-po azo enterany. Raha sanatria tsy etsony aho. Mety manana ihany fa tsy te halalana fotsiny izy. Aza miteny an'izany akia. Fa roviana marina vao mba ho lazainy ity mamako tiako be ty amiko ny tena tantarako e. Efa impiry izay indriny manontany an'izany foana. Ka zoako zaniko. Tsy mba efa fotoanany kosa ve zao e. Efa mba lehibe sy matsiaro tena ihany ane za e. Tsy hanova ninninao ny fiainandry ny fampatarandry an'izany. Fa zoako izany. Tsy mbola fotoana ny ankizy zao aho. Fa mbola ny ray andro any misy fotoana hafantarandry an'izany na ela na hoaingana. Fa raha ny tena tiako izao dia mba teneniny mama amiko melohan'ny senkina ny lohako aminao tsony. Ka ngaka indray efa mainka ny anambady. Aiza kosa e. Mbola tsy mieritreritra an'izany kosa aloha za zao fa tsika tsy mahafantatra an'izay any aoriana. Fa ny fahendrendry aloha tena mbola isorako an'Andriamanitra. Efa zava-dehibe amiko ny fahatsapandry ny fahaleovatenandry. Mamako, ianao raha ny tena isorako be dehibe. Raha tsisy anao ane za tsy ohatran'izao fianako e. Ninina zava-nitranga teo amin'ny fianako dia nampianao foana. Andeha hody an'andry? Ie. Ary ny veroka tsy hiverina tsony nge misy ora ty dia. Tena taraiky tany aho. Misy zavatra tsy maintsy nireko.
Ny mpiasa rehetra zao efa lasa nody daholo. Sy maninona ka. Fa mbola misy asa ataonao zany? Ie. Sao dia zao mihitsy indry zany dia andeha? Ie, za rehefa saika tsy tratranao tato intsony. Ay, dia mbola zao kely ary sécurité fa mbola atao. Ok. Andro any fa hariva be dia vao may be diona Ka tianao kalehanao fotsiny afaka. dia tseritreritra mamanareo tso zany. Ka afaka anao inona tsoa moa? Tsika fa efa niala nenako. Ka zany efa nitenanao aloha resako aminazy fa anao tsy nety. Ka mbola tsy fotoana no azao. Fa tsy maninona ndraiky. Fa aloha da mihinako anazy any. Fitiavan'ilay ihany ty mampy anahy. Izy io Fihinana koa ty mitsilotsilo ty. Ay ve mademoiselle, maninona raha mba miteny? Azy izy io? Salama zoky. Fa ataonao iny? Za efa nahazo afatrako. Niza tsy mazavazava tonga dia ampiasiko amin'ny article. Za namany. Fa efa angama? Ianao ny andrasaniko. Dia ahoana efa hita izy? Tsisa fenina anazy zany fefafantandry. Na izy koa ary ny ampy anahy. Dia zarazara findray ve ranga? Na reo rangatsy. Mifantaniako valiana. Efa première étape zao ny vita. Fa efa misy mazavazava azo raisina. Tsara. Zay fa ny elo zay. Eto zay zesta teknika an'lahy. Fa maninona raha tsy manao tsy malala fomba ohatran'izany? Lasa mandeha any? Baibay zoky. Ary ianao masiaka be. Ka masosotrako. Lita? Le vavahady? Fa inona mampitogaiga anao eo e? Madama, tsy haiko mihitsy zay hoe inona mampitenderana azy eo. Sa ve hoe manao répétition? Diko vavahady fatsy.
Allô? Monsieur Rafidy, fa ahoana? Aiza ny mety ahitako anao rapitso? Fa misy inona? Ono arangady. Mety mbola misy kopian'ilay taratasy ny banky reny ve any aminao? Ie, fa le original no meko anao iny. Le efa taloha tamin'ny andron'ny Simon tena tadiaviko. Jereo vao amin'ny aro sivy ao. Ka efa mikaroka mihitsy ato fa ohatrany tsy mahita. Fa anga mbola ampiasana foana nareo amin'izao? Misy sorsa momba ny very hitako indray ihany. Efa tao madame very tsy mipetraka mihitsy Monsieur Rafidy. Efa hoe tsy ataoko miala maina izany iny hoa. Raha sendra natahiry rangahy ianao dia mba akaroy fa tena miasa amiko. Fa jerena. Raha hita. Zay fa miala tsindrinana ny elingelina amin'ny andro alina. Dia hoana izany ataontsika? Antsoinao sa ahoana? Za aloha tsy elingelina any ampiasana antsony. Mifanao fotoana any amin'ilay mahazatra tsika. Dia mba ataovy aloha amin'ny ora fiasana raha mba possible. Ok ary. Rehefa tsy vita indri maninona raha miteny fa tsy mandrepirepy. Mandany andro fotsiny. Tendana zaho mitady olon-kafako. Iza? Ka na ilita ary tsy akasitraha maman, tsy azoko mihitsy. Miaro vola? Zava-doza io raha tsy voavaha. Haiko tsara izany. Sady maman laza hoe ho any amin'ny opera nefa kaito tsy nandeha tankory. Fangasany atao foana? Aindry ihany ny fifandraisan'ny zareo? Ka aiza ary ny ahafantaranao izay heviny raha tsy miresaka nareo? Ka ndry tia milaza hoe efa tafatsoaka izy ny olana. Tsy efa misy resaka miparitaka izany any. Fa nga iny afaka manao ninina e? Tsy malala maro eo mariny ndry. Ka izay tsy fahafantarako anazy izay mihitsy no mahatonga anazy tsy mireusira foana. Ary zange mieritreritra hoe nakafa voatanina tonga mamono tsy nody maly e? Zavatra hafa mihitsy ny nahataraika. No avintsika rehetra izao dia maro eo ny sakana. Fa maninona? Ka izy mandositra tsikotiko. Nefa ny aminy mifanalahidy. Ka ianao koa mifararenitra amin'ny fiverenanko. Hita mihitsy hoe mifankatahotra. Maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na homorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine